Salamo fa 500 ka ny andininy fa 30 sy faraka amin'ny 30. Vaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ankalaza ny anaran'Andriamanitra amin'ny firanao ary idera azy amin'ny fisaorana. Fa ho sitraky Jehovah zany mihoatra no mivantotrom-bolahy izay manatandroka sady mivaky kitro. Izany teny amin'ny soratra masina zany izay milaza fa tena ankasitran'Andriamanitra mihoatra no fanatitra vantotrom-bolahy ny hira fiderana sy ny fisaorana azy. Izany no entinay miditra ao tokantranonao mandroso ao aminareo amin'izao takarivo izao. Tena sitrak'Andriamanitra tokoa ho fanatitra ho azy ny hira fiderana sy ny hira fisaorana noho ny soratra nataony tamintsika. Koa dia mandroso ao tokantranonao zay faly mitondra ny arahaba feno aravona avy aty am-po amin'izao takarivo izao. Ary miditra ao tokantranonao koa zay manonona ny fiadanan'ny Tompo ho aminao sy ny ankohonanao. Isaorantsika mihitsy Andriamanitra fa ankasitrahany ny hira fiderana sy ny hira fisaorana azy. Ankasitrahany ho fanatitra masina ho azy. Ka dia manana tombontsoa amin'ity androany ity hanolotra fanatitra ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira fiderana sy ny hira fisaorana azy. Dia raha itsika mandrakariva izy manome antsika fotoana ahafahantsika manana izany tombontsoa izany. Koa manatsanao indray ary handeha zany akambana ny fo sy ny saina ary ny fanahy hideran'Andriamanitra amin'ity fandarana androany ariva ity. Manana vahintsika ary nataonay samy hafa kely tamin'ity indray midoraka ity satria nataonay vahiny anankiroa miaraka amintsika. Dia ny groupe Salamo, ny Salamo izay avy any any Antsimon'Nosy iny any Fianaratsoa sy ny groupe Jam Gospel avy eto Antananarivo. Nalainay izy ireo amin'izao fiandohan'ny taona izao mbola anatin'ny volana janoary sika mba hiarahantsika ny deran'Andriamanitra. Ka dia maka toerana tompoko fa dia hitarika antsika ireo. Ka ny tapany voalohany dia arahantsika amin'ny groupe ny Salamo ary ny tapany faharoa arahantsika amin'ny groupe Jam Gospel. Dia andeha ary iray fosy fanaraka ny teneniko teo, iray saina mihitsy ho vava iray saina iray mety tsika mideran'Andriamanitra amin'ity takarivo ity. Maka toerana ary mivonoana hideran'Andriamanitra ao anatin'ny fifaliana miaraka amin'ireto groupe anankiroa. Jesosy famate amonjy olo ololoma be tiarovinao tia Jesosy famate amonjy olo marobe kanefa ie ananjana hary miada bibe tandany tsare. Tiarovinao tia Jesosy famate amonjy olo marobe kanefa ie ananjana hary miada bibe tandany tsare. Jesu ananjana hari Jesu nijutsu etu Jesu narani nitsare mikekyanauye yuva inane. Jesu ananjana hari Jesu nijutsu etu Jesu narani nitsare mikekyanauye yuva inane.
tiandanitse agny manentianao mitsaranao Jesosy avao misolo anao elay hamiova amy fombanao tiarovinao tiandanitse agny manentianao mitsaranao Jesosy avao misolo anao elay hamiova amy fombanao Jesu ananjanahary Jesu mijotso etoy Jesu narary nitsaly mikaiky anao e miova henany Jesu ananjanahary Jesu mijotso etoy Jesu narary nitsaly mikaiky anao e miova henany Jesu ananjanahary Jesu mijotso etoy Jesu narary nitsaly mikaiky anao e miova henany
Masuana, tieni fievi ciu, si fievi ciao, uni tu putamina, e fa fatani, si e fa fatani, isa e sahazana. Sai tu banana le fitia fitizini uvatiza fami e vita saya sua o surenite naku fatulu tuamu saya sua ora surenita nari faccio saliamo tiara mi funa zeso ma
sayana famiglia guaia Gesù. Ratsika ny groupe ny salamo niaraka tamintsika tamin'izay tapany voalohany zay. Akaina kely izy ireo isotro rano kely. Sika kosa andeha naroatra ny fotoana izany. Fotoana fohy. Andraisantsika ny soratra masina zay efa mahazatra antsika loatra. Ary mandrisika antsika izany tenin'Andriamanitra izany mba hahatonga antsika ho bidera azy. Hahatonga antsika ho mpanome voninahitra n'Andriamanitra. Ka ny salamo 7:100 anisan'ny salamo fohy indrindra no andeha ovakitsika sy angalantsika izany tohana ara-panahy hahatonga antsika ho biderin'Andriamanitra zany ary ahafantarantsika koa ny toetra n'Andriamanitra hahatonga antsika ho bidera azy. Salamo 7:100 mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy. Misy soramandry kely hoe fiantsono zao firenena rehetra zao hideran'i Jehova. Ny anaran'i Jesosy no makitsika azy. Miderahan'i Jehova ry firenena rehetra. Midera azy ry olona rehetra. Fa lehibe ny famindram-pony amintsika ary mandrakizay ny famarinan'i Jehova. Halleloja. Izay le vaky teny anisan'ny salamo fohy ao anatin'ny boky salamo zany salamo 7:100 zany. Ary salamo manana hevitra ngeta be anefa lehibe de lehibe mandrisika antsika hiderin'Andriamanitra no ny toetrany. Midera Jehova ry firenena rehetra. Midera azy ry olona rehetra. Eto zany de izao asaina ny firenena rehetra. Tsy misy mihitsy zany hoe foko na fiaviana na firazanana na firenena atsinaro tsy misy fanavana mihitsy fa tafiditra amin'izany fanasana be voninahitra hideran'Andriamanitra zany avokoa ny rehetra. Na foko avaiza na foko avaiza, na inona fiaviana na inona fiaviany, ary na inona firiana tanana, na inona firenena misy azy. Antsoina mba hanana tombotsoa amin'izany fanasana be voninahitra hiderin'Andriamanitra zany. Ary tsy hoe ny firenena ny fiaviana na ny firazanana fotsiny, fa mbola koa hoe ny olona rehetra na lahy zany na vavy de asaina mpitiavana hiderin'Andriamanitra. Zany angeny mahatsara ny eo Andriamanitsika hoe asainy hanana tombotsoa amin'izany fiderana azy zany ny olona rehetra na lahy na vavy. Na mino azy na tsy mino azy, na ny mankasitraka azy na ny tsy mankasitraka azy, asaina avokoa hidera azy, midera azy ry olona rehetra. Toetra n'Andriamanitra tokony hiderantsika azy zany de izy tsy manavakavaka mihitsy na fiaviana na foko na firenena na mahalany na mahavavy, fa asain'Andriamanitra avokoa ny olona rehetra. Ao Matthieu 5:5-7. Matthieu 5:5-7 de izao no tenenin'ny soratra masina. Mba ho tonga zanaky ny renareo zay any an-danitra ianareo, fa izy mampiposaka amin'ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy, ary mampilatsaka ny ranon'orana amin'ny marina sy ny tsy marina. Ny toetra n'Andriamanitra dia tsy manavaka mihitsy hoe reto ihany no meko tombotsoa, reto ihany no nandatsahako ranon'orana, reto ihany no meko fanomezana, fa na iza izy na marina na tsy marina, na mity azy na tsy tia azy, na mino azy na tsy mino azy, de izao omen'Andriamanitra izany tombotsoa zany avokoa, tsy manavaka izy. Ary Jesosy de nanao fanoharana ny amin'izany toetra n'Andriamanitra zany mihitsy, de ny toetra amin'ny fanjakan'ny lanitra izay Andriamanitra no mitantana izany fanjakana zany. Ao amin'ny Matthieu 7:20 de nanao fanoharana mihitsy Jesosy ny amin'ny hoe tsy manavaka na iza na izy, fa mifantana kosa rehefa avy eo tonga ny fotoana anankiray. Raha mijeritsika ao amin'ny Matthieu 7:20 de milaza ny amin'ny hoe namafy teo amin'ny tanimbary anankiray ny tompo anankiray
tompon'izany tany zany. De rehefa nitsiry de nisy ny votsara ary nisy ny tsy parifary. Gaga ny mpanompo hoe tsy votsara vanina fafinaoko nahoana ny tsy parifary, de hoy ilay tombony tany hoe ny fahavalo nanao zany. Ka ongotanay ary ve ny tsy parifary? Tsia, aleo eo ihany izy, aleo hiaraka eo ihany. Rehefa tonga ny fararano, ndrao mantsy raha manendaka ny tsy parifary nareo de hiaratra amin'ny votsara. Fa rehefa tonga kosa ny fararano de izao ho avana izy ireo. Zany ny Andriamanitra tsy manavaka, miaraka daholo, meny tombontsoa eo am'le tany daholo ny rehetra, na ny tsara fanahy na ny ratsy fanahy, na ny tena valo na ny tsy parifary. Fa ho avy ny fotoana hanavahana azy ireo. Tsy maintsy ho avy zay fotoana zay. Tahaka zany koa nandeha ny Andrika de nalatsaka ny arato. De rehefa nitaritana ny arato feno de netana teny an-tanety. De rehefa tonga teo an-tanety navahana am'izay ny tokony hoentina mody any an-trano sy ny narina. Araka Mateo 7:20. Nalainy ny arato daholo, na inona na inona, na trondro na korandrika na ninona. Fa rehefa tonga teo an-tanety vao navahana zay tena nilaina no nampidirina any an-trano fa narina ny ambony. Tsy manavakavaka ny Andriamanitsika. Ianao zay miaina am'izao fotoana zao de manana tombontsoa ao anatin'izany fianakavian'Andriamanitra zany. Ka tsy manavaka na iza ny Andriamanitsika. Fa izao kosa misy fotoana efa apetrany hanavahana am'izay, hifantenana am'izay ny tena zanak'Andriamanitra. Ka tokony hiderahantsika azy zany tombontsoa, tokony hanantsika azy. Andiny faharoa, lehibe ny famindram-pony amintsika. Zany ange mato izao tsika ny famindram-pon'Andriamanitra. Ary tsy mbola navahana an'izaniza koa fa men'Andriamanitra famindram-po daholo ny rehetra mba hatonga saina ny olona rehetra fa Andriamanitra no tokony anterany. Tena zava-dehibe tokony hiderahantsika an'Andriamanitra zany. Ary ozy mandrakizay ny fahamarinan'i Jehova. Mandrakizay ny fahamarinan'i Jehova. Toetra n'Andriamanitra tokony hiderana azy ny fahamarinana. Ary ny toetra n'Andriamanitra rehetra na inona na inona zany de mandrakizay tahaka azy Andriamanitra mandrakizay. Tsy hoe toetra amin'ny fotoana kely tsy indraindray fotsiny, fa toetra mandrakizay n'Andriamanitra zany. Ary izany ange no nahatonga an'Andriamanitra hamonjy atsika. Mbola tsy nanota akory isika de efa maty hamonjy atsika Kristy no fitiavan'Andriamanitra. Mandrakizay zany fitiavan'Andriamanitra zany. Mandrakizay ny famindram-pony, mandrakizay ny toetrany tahaka azy mandrakizay. Ary eo anivony tsy ny dizy teo tsisy tsony ny sécurité, ny fandriampahalemana. Tsy misy tsony ny fahafatongisana eo amin'ny samy olombelona am'izao fotoana izao no maharatsy an'ity tany ity mandrakariva. De izao afaka miala sasatra eo am'izany fahamarinan'Andriamanitra zany isika. Afaka miala sasatra eo amin'ny fahatokinan'Andriamanitra isika satria mandrakizay izany toetran'izany. Ny Salamo 20 nge de milaza an'izany. Na mamaky lohasaloko fahafatesana asika de izao mitondra atsika eo anivon'ny rano fialan-tsasatra izy, mampandry atsika amin'ny ay maitso izy. Na mikorontana azy zao tontolo zao de tahaka an' Jesosy teo amin'ny sambo kely, teo andohan'ny sambo kely, tao anatin'ny tafiotra, tony sy matory satria mandrakizay ny toetran'Andriamanitra zay miay azy ary miay azy ianao. Zany rehetra zany ny toetran'Andriamanitra tokony hiderahantsika azy. Koa saika ianao aty ampiantomboan'ny taona andao hanamafy ny toe-tsaina, ny toe-po tena feno fideran'Andriamanitra. Na inona na inona miatra aminao de rao ny Andriamanitra ao satria reny koa de fanamboarana anao mba hiantehitra aminy. Ary zao tsy misy atahorantsika ny amin'ny ho avy afa-tsy ny fanadonitsika ny fitantanan'Andriamanitra ny fiainantsika tamin'ny lasa. Noho izany andao ho mpideran'Andriamanitra tsika mba tsy hanadonotsika ny fitantanan'Andriamanitra tamin'ny lasa. Ankehitriny de tena zava-tsoanao ary tombontsoanao ny ho mpideran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao manontolo. Dia manasanao andao hiaraka Andriamanitra ity taona ity hiderin'Andriamanitra ao anatin'izao fandaharana zao. Ary ho tehirizan'Andriamanitra amin'izany anenao. Amen. Imba asino sai pita rita halana ha seul
Sarina Manate Nana Hosai Bahita Dana Hanai Yatsue Havi Hiati Ho Taza Nuka Halvari. Seso hewa minau Fialufana Zuantuka Seso hewa minau No herisi fa Muntena wai Ti hataucha Tumenacha Izai mitwe chewani lano Oteso Oteso Teso ewamina Teso ewamina Nubisifi Hadanampu Teso ewamina Fiailana Bukinisu Si hataucha Tumenacha Izai mitwe chewani lano Uteso 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 ewamina Teso ewamina Utavichacha Niai Teso ewamina Mufarisi Funifanai Ti hataucha Tumenacha Izai mitwe chewani lano Uteso Uteso Ti hataucha Tumenacha Izai
isaorantsika Andriamanitra ny amin'ny fotoan'androany izay ny arahantsika teto ny dera azy. Isaorantsika Andriamanitra satria mendrika ho derana izy ary manome fahafahana antsika hidera azy, hanome voninahitra azy ary indrindra ankasitraka ny fiderana izay ataontsika ho fanandratana ny voninahitra, ho fifaliantsika mihitsy amin'ny dera azy zany. Ary izay ny isaorantsika an'Andriamanitra, manome fifalianantsika midera an'Andriamanitra. Ho azy irery ny voninahitra satria mendrika azy zany ary asandrana mandrakariva ny anaran'ny masina noho izany voninahitra Andriamanitra zany. Dia isaorantsika ihany koa ny groupe ny Salambo izay avy any faritra atsimon'ny nosy any Fianaratsoa any. Nisy pasteur amin'izy ireo kanefa dia nanolo tena ry zareo tonga teto amin'ny fandarana miaraka amintsika ary tsy androany any fa mbola izy tapany faharoa iarahana aminy amin'ny fotoana aoriana. Izany hoe mbola hiaraka amintsika ihany ny groupe ny Salamo amin'ny fotoana aoriana. Isaorantsika ihany koa ny Jam Gospel izay niaraka tamin'izy ireo tamin'ny tapany faharoa nitondratsika tamin'ny fiderana an'Andriamanitra. Ny faniriana dia izao ho tehirizin'Andriamanitra n'izy ireo ka hanolo tena ho azy mandrakariva amin'izao sempanim-pona ao anatin'ny hira izay hitoriana ny afatra sy hitaritany ny olon-terin'Andriamanitra izao. Ho tehirizin'Andriamanitra n'izy ireo hanana fijoroana vavolombelona mihitsy amin'ny hira sy ny tononkira izay ataony mba hanandratana antsika mianakavy. Ary ho tehirizin'Andriamanitra n'izy ireo mba tena hira amin'ny ravany safitaratra rehefa ho avy Jesosy Kristy tompontsika miaraka amiko sy miaraka aminao, miaraka amin'ireo rehetra izay natoky ny famonjena natoky Kristy. Isaoranay koa anao any an-tokantrano any satria tena niaraka taminay foana ianao. Ohatrany somary miverina kely ny saina tamin'iny taona lasa 2024 teo foana ianao, niaraka taminay foana ianao ary tsy nafoy ty fandarany ty ianao. Ankasitranay zany na aiza toerana misy ianao dia tavaraka isika iderin'Andriamanitra ato anatin'izao fandaro satria nanana fandavan-teny ianao hiaraka aminay, nanana fanoloran-teny ianao anome ny fifalianao amin'ny fideran'Andriamanitra miaraka amin'ny fandarana. Dia ankasitrahana koa ianao ary ho tehirizin'Andriamanitra amin'izany ianao mandritrika itaony enina amby 2024 izay arahantsika mianakavy ity. Dia tapitra indray ny fandarantsika androany ary manome fotoana indray amin'ny herin'ny androany toy izao. Raha sitrapon'Andriamanitra hiaraka antsika mamelohan'ny isarantsika dia andeha ho ataontsika ho fahazarana efa tamin'ny herintaona dia mbola tazomitsika ny manome teny amin'ny soratra masina entinao mamakivaky ny herinandro sy sokatra aminao tsy ho ela. Ao amin'ny Jaona 3:7-7 no teny izay omenanao androany, no fikirinao ary tena ampahery anao mihitsy. Matetika ny Jaona 3:7-8 no antsika tsy enjery fa toy izao mitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy very izay rehetra mino azy fanafiana mandrakizay. Ny rehetra tsy enjana ny ankizy madinika na ny lehibe na tsy mino an'Andriamanitra raha mahay an'izany tsy enjery satria toko sy andiny malaza loatra. Dia tahakanao ambadika izay ny 7:7 amin'ny Jaona 3:7 nefany tena zava-dehibe enonao ny teny omenanao androany. Jaona 3:7-8. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Tonga teto tany Jesosy nirahan'Andriamanitra tsy hanameloka anao fa hamonjy anao, zanak'Andriamanitra ianao satria novonjeny Jesosy tamin'ny rano sy ny ainy teo amin'ny Kalvari ary zany natokao ambony hamonjy anao, zanak'Andriamanitra ianao. Fa izao kosa mitoetra ho zanak'Andriamanitra ianao raha mankatao an'Andriamanitra, mankatao ny didiny ary mino sy mandray an'i Jesosy ho tomponao sy mpamonjy anao. Koa dia raiso izany teny izany ary fikiro mandritra ny enemana fa tena hitondra soanao zany, ampahery anao zany. Dia mipetraka amin'ny veloma indray ary tompoko raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny herin'ny androany antsika hiaraka amin'ireo vahiny vaovao izay nasaina hiaraka amintsika tamin'ny fandarany ity. Veloma tompoko, samita entsika rehetra.